miarabatsika amizao maraina alatsinainy zao zay tafatafatsika eto mahakasika ny toedrara zay misy eto tapitsanana mahajanga amizao fotoana izao. Mariana fa mbola ato anatiny fotoana ny fampelezan-kevitra isika amizao fotoana izao. Fotoana farany androany zany hoe ny rehetrarehetra mbola mahazo manao fampelezan-kevitra amin'ny lafiny rehetrarehetra. Nefa ny zavatra misy amizao efa miditra sahady ireo mpifaninana amin'ny fampisamborana ny olonay. Tsy iza izany fa ny kandidam-panjakana izay matahotra ho resy rehefa nanao an'ireo zavatra zay efa nataondreo. Inona moa zavatra efa nataondreo teo? Nisy kandida anankiroa zay noterena tsy hanoya fampelezan-kevitra, takalony gadra. Zany hoe raha milatsaka reo zany de gadraina. Midiny kizea, tsy mandeha ny tamtamo, tsy mandeha ny porte à porte, ary misy ny fanaraha-maso andreo olona ireo amizao fotoana izao tsy hanoy an'izay fampelezan-kevitra izay. Zany tsy fanaran-dalàna ataony manam-pahefana na ny mpiaradia amin'ny fitondrana amizao fotoana izao. Tsy harenezam-peo ny CHAΗNE mahakasika ny fanosehosena ny zony kandida. Tsy harenezam-peo ny fitsarana mahakasika an'izany tranga tsy fisiany mangarahara sy ny fandikan-dalàna ny fanaovana trafic d'influence amin'olona zay kandida ilatsaka be ny tanàna. Tsy harenezam-peo ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny mahakasika an'izao menasy mahazo an'ireo kandida roa zay tsy afaka manoya fampelezan-kevitra amizao fotoana izao nefa isany ho fidina. Tahotra avy amin'ny kandidam-panjakana izao zavatra misy zao. Tsy afaka ny kandidam-panjakana. Inona ny antony? Ny kandidam-panjakana teto dia efa nifaninana taminay tamin'ny députation. Lista anankiray izy sy député nina candidat d'ADI zay olazaiko eto fa tsy lany fa miterena ho lany. Zany hoe zao rery ihany efa tsy resin'ireo olo reo. Latsaka koa amin'ny fomba ahoana moa no atahoranay andreo? Antsasa manila ny vatonay ny vato azon'ireo kandida roa reo. Inona no atahoranay andreo amizao fifidianana izao? Na de nizara roa ny firaisan-kina manana hery zay manana tanjaka zay ifaninana amin'ny kandida rehetrarehetra eto atapy-tanàna ny mahajanga. Tsara omana zahay. Zavatra magaga de zao. Tamin'ny élection députation efa nisy ny fandikan-dalàna nataony dadi zay kandida be ny tanàna ny TGV amizao. Nanao fidirana ny tranon'olona misy efatra ankeriny zay tsy misy ny ankety mandeha amizao fotoana izao. Tsy mandeha any amin'ny fitsarana ary tsy nisy fitsarana an'io kandida io zay nietraketraka tamizany. Inona no ataonay? Ny rafim-panjakana rehetrarehetra efa tapitra voavidy. Zao tsika amizao fotoana zay fampiresantsika ao anatin'ny fampelezan-kevitra tanteraka na ny andaniny na ny ankilany na zahay zao. Mbola tsy nisy ny fisamborana ny olony zareo nataonay. Mbola tsy misy ny fampitahorana na ny intimidation nataonay amin'ny olony zareo satria zahay demokraty mahazaka fifaninanana rehefa resy de resy fa zahay tsy nampiasa hery ary tsy nampiasa fahefana fa de mifaninana ampiralaina ampanajana samy manao ny programa anasany samy manao ny fampelezan-kevitra zay ataony. Fa maninona ny olonay samborinareo vao maraina. Vehivavy manano tena miteza matoy vavy na olona antitra zay efa any amin'ny 90 ans foazonareo maraina domidominareo maraina andefasanareo mpitandro filaminana 4 anankiroa
zay manabataba amin'ny andro maraina nefa olotsotra fa tsy dahalo akory a na mpamon'olona. Inona ny anton'izany zavatra rehetra izany? Fampitahorana izany a, ankatoky ny fifidianana ve tsika? Fotoana kely rapitso tsy afaka pitso a, tsy afaka manao propagande indretrarehetra. Tsy andrasanareo ve any amin'ny fotoana tsy azo anaovana propagande ianareo vao manao zavatra ohatran'izao fa tsy ao anatin'ny propagande? Izany tsy nahalala teto a fa nizara jirona koa nareo a, tsisy olona nitabataba teto a, satria fananam-panjakana io a nanaovanareo a hetsika ara-politika. Inona ny ataonay? Inona ny nataon'ireo rafi-panjakana concerné amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana? Tsisy réaction nataonareo? Misy ny fizarana ataonareo. Zahay mangina nomaly anareo nanomboka tamin'ny 2 maraina efa nisy ny lahatra tao am-bavahadinareo taoriana ny faradoboka zay nataonareo. Olona tsy nody, ny olona rehetrarehetra tamin'ny nomaly tsy azo alia iny lalana mandehana Betamanga miditra any amin'ny député nina, fa olona miandry vary ho zarainareo 5 kilo sy menaka ary tsy mahazo an'izany raha tsy misy kara-pifidianana. Anga inona ny réaction nataonay? Nangina zahay, tsy niteny anizaniza zahay, fa ny propagandinay nataonay, ny fampelezan-kevitra zay ataonay midina eny amin'ny fokotany zahay, ary zahay koa manao fizarana fa tsy manelingelina ny fizarana zay ataonareo. Manana ny fomba ataonareo ampalany ny candidat-nareo nareo, manana ny fomba koa zahay ampandanianay ny candidat-nay. Aza ampitahorina zahay amin'ny resaka tsy fanaran-dalàna fa mbola ato anatiny propagande isika amin'izao fotoana izao. Ianareo candidat-mpanjakana no tsy manara-dalàna fa tsy zahay mihitsy. Izy no lazaiko teo zay a, tsy mahazo a vary sy menaka raha tsy manana kara-pifidianana. Atao inona zay? Aza adinonareo a fa ny olona tsy ho voatazonay, zay tsy mahavita mitazona olona amin'izany, na olonay aza mandeha makany koa tsy olana zany. Zany no zavatra nataonareo, ny olona mijaly, ny olona sahirana, zay tsy afaka andrarana izaniza hanao an'izay. Haka an'izay entanay zay. Vao nomaly amintsika miresaka zao, ministre de l'enseignement supérieur miaraka amin'ny ameur, miaraka amin'ny candidat dadia tany an-tany Malandy, tany Sotema manao propagande. Inona ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny mpitandro filaminana? Ny préfecture, ny CENI makasika ny ministre manao propagande. Efa nolazaiko zay zavatra zay fa tsy tianareo. Zay tsy miditra amin'ny vie privé nareo, na miaraka nareo na mivady nareo tsy rarahinay. Nareo mandika lalàna, nareo tsy manara-dalàna, nefa tsisy tompon'andraikitra, tsisy manam-pahefana, miditra antsehatra amin'izay fandikan-dalàna zay ataonareo zay. Fa zahay no intimidena, zahay no ampitahorina, zahay no samborina. Rehefa tianareo lany io candidat-mpanjakana io, tonga dia lanionareo fotsiny fa toronareo reo candidat 7 dia izy rery ihany no ho fidina eo. Fa raha mbola fifidianana tia dia ho sahirana nareo, satria ny olona efa tsy mila candidat-mpanjakana. Amin'ny fomba ahoana moa dia hitiavany vahoaka nareo, firenena latsaka ankaterena. Isika amin'izao fotoana zao firenena farany mahantra eran-tany, dia mbola mieritreritra nareo mamim-bahoaka, mieritreritra nareo vahoaka andeha hamono tena hiara-dia aminareo. Mahazaka resy, mahazaka mifaninana, ka miankina amin'ny mpitondra fanjakana eto ny ampilamina ny fifidianana eto Mahajanga. Ianareo amin'ny préfecture, ianareo amin'ny fitsarana, ianareo mpitandro filaminana, aza mety atao fitaovana nareo azafady. Tsy gnany député nina sy dadi ty Mahajanga ty. Misy fanjakana eto Mahajanga, fa tsy zay te ataony nina, zay te ataony dadi amin'ny tanàna ty eto mety. Raha tsy matahotra nareo tsy nataonareo reo fihetsika ataonareo reo, fa fatahorana io, fa tsy ho laninareo dia teriterena ny mpiasa-panjakana, teriterena ny olona rehetrarehetra. Nataonareo ordonnance, ianareo manana ordonnance farany maro mihoatra ny olona rehetrarehetra, ny anay tsy tafiditra, zahay mijery anareo. Inona koa menace manaraka? Niditra tao nareo tsy zavatra hitanareo tao, tazominao ny gendarmerie le olona, ary mbola manohy ny gendarmerie amin'izao fotoana izao sy ny mpitandro filaminana miaraka amin'ny polisy mandeha midina andeha sambotra ny olona mpiaradia aminay. Mety ve zany?
rehefa nareo zany tsy manara-dalàna mandeha ho azy fa provocation zao zavatra ataonareo zao satria lohan'ny afakandro kristian mihitsy ny ilainareo zaho mihitsy no tadiavinareo satria navokako ny tsy ambaratelonareo mbola tsisy nahafantatra teto Mahajanga nahazo menasy ny candidat numéro 7 tonga nirina sy abdala général laharana fahavalo zaho ny teny an'izany voalohany mbola tsisy niteny teto fa olainareo fokotaniny aranta reny amin'ny sisiny reny sotema tany malandy zaho ny teny an'izany voalohany manelingelina anareo ary marary anareo zay zavatra izay satria fahalaniany dadi zany hivarotra ny tanàna Mahajanga ty ka aoka anareo tompona andraikitra ho mailo anareo mahafantatra ny olonandreo tsirairay zahay fa zay tsy nanao fihetsika tsy manara-dalàna zany na nampitaotra ny candidat zareo zany na nampitaotra ny mpiaradia amindreo fa tena nipetraka amin'ny maha-propagande azy inona ny mahatonga anareo tonga amin'izay fisamborana ny olona izay tsy fatahorana ve zay tsy fasahina zay hasarimbavy zay sarimbavy mateo miditra amin'ny zavatra ohatran'izay fa zahay mazaka resy rehefa resinareo zahay na nangalatra nareo na naninona nareo zahay mazaka resy fa azo atao an'izay le kilalao fa tsy mety ka mailo anareo mpitany filaminana fa zahay koa tsy janona eto koa hitondra hoise zahay ary handeha anantona ary andeha fanarana betsaka zahay andeha ataonareo perquisition amin'izao fotoana izao fa raha anareo tsy manao dia dikan'izay zany ianareo ty ambolo korontana amin'ity tanàna ity hovolenareo korontana mba hahafahanareo zany mitondra fandresena ka zao ny afatra voaka Mahajanga miraisahina tsika tsisy mifidy candidat mpanjakana zany eto ajanominareo fidionareo numéro 1 andao tsika hitsangana andao tsika hitolona fa tsy mety intsony manome fitokisana amin'ireo olo reo mbola tsy lany anao fa mihetraketraka mampitaotra olona miditra antranon'olona tsy nahazo mandat de perquisition ianao mihitsy no manao perquisition ny fitsarana tsy mahasahy anao ny mpitany filaminana tsy mahasahy anao poretinareo zahay ka antso avo ataoko amin'ny mpitany filaminana rehetrarehetra zay zavatra zay aoka anareo tsy bekoiny mpanao politika fa zao fiainana simba zao fiainana mikorontana zao fantrana zao avy amin'ny fanaovana politika zay tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy mitsangana zay tondra fanovana mitsangana zay mpanjakan-drariny dia zahay indray zany no poretina ohatran'izao satria raha zahay no misambotra olona tsy maintsy ho raisinareo zahay sa hoe tsy manara-dalàna zahay provocation zao ary aza mety ampitahorana ny vaoaka Mahajanga tongava amin'ny fidionareo numéro 1 miaraka amin'ny Afakandro fa tsika hiady ny tombotsoa nyty tanàna ity tsy misy aranta varotra zany eto aza manonofo mitsangana anareo tsisy tany ho azonareo bojo zany eto zahay mitsangana hatramin'ny farany hiaro ny taninay fa tsy aneky hoe tsainareo ohatran'io tsy anaiky zay ny fandikan-dalàna zay ataonareo ohatran'io ianareo efa tsy voafehy zay tianareo atao amin'ity tanàna ty ataonareo zay zavatra tianareo atao eran'ny Madagasikara ataonareo dia ny malagasy rehetrarehetra zany tazana anareo na malahelo na mitseky na mahatsapa fa tratran'izay tsindra azo lena izay ka zay no afatra petrako aminareo voaka Mahajanga mbola ao anatin'ny propagande isika ataovinareo ny porte à porte jusqu'à minuit mbola azotsika atao no manao propagande fa io zavatra ataondreo zay anara-maso an'io akaiky fa raha misy hoy zao mahafaty an'io ramatoa zay safotra amin'izao fotoana izao ramatoa efa any amin'ny 90 taona zay tezay n'io chef de zone io tsy miala amin'ny dadi ndraiky nina zahay ampodiko ndraiky na miafinao anatin'ny fitsarana anareo na miafinao afaran'ny mpitany filaminana anareo tsy afabela amin'izao ampitahornareo ny opérateur économique na zahay hividy zavatra tsisy le opérateur économique mandray ny volanay zany zavatra ataonareo eto ka vaoaka Mahajanga anjaranareo misafidy ny olona rehetrarehetra zao contre anay na ny heverinay hoe mpanohitra mitovy aminay contre anay aizany fanoherana ataondreo amin'izany aizany fanoherana ataony rivorakotovao amin'izany fandeha makadala olo eto tsy niteny anao rangahy be ty fa mba mifanajantsika azan'izao no ndona analanao ididinao any fa anao tsy afaka ninonino ataonao ary anao tsy hipetraka eto Mahajanga fanoherana ino ataonao eto zavatra tsy manjary io anao tseno ny feonao
fa ianao mihitsy no anisan'ny manakorontana ny majanga aty eto an'izao manakorontana ny fanoherana. Ianao zany mieritreritra mifampanohitra mihoatra ny Afakandro majanga eto. Milaza anareo fa namenareo vola ino moa namenareo anakay? Todika aminao rivorakoto vao mbola ho tsara ny tantara eto tsika. Ho hitantsika eto rivorakoto vao ipetraka eto majanga rehefa tsy lany. Lazainareo fa namadika inona? Angatsika nisy fifanarahana nataotsika ka nivadika aminao. Sa anao zatra manao jery bontolo ka manery ny vaokany manery andeha ekeko ho candidat eto majanga. Teneno ny marina aza mandainga. Tsisy olona nivadika eto. Ary raha misy ny fanoherana zany zahay no manohitra eto. Zany tsy ampianarinao ary hitany rehetrarehetra zany. Ataovinareo complicenareo fa nareo na tianareo na tsy tianareo miaradia amin'ireo olo reo. Ianareo no miaradia amindreo fa tsy zahay. Ka eto zany afatra fotsiny amboaka majanga averiko alohan'ny amaranako azy tongava mifidy maro ary aza maneky intimidation zay ataondreo. Ianareo olo ny candidat numéro 7 sy numéro 8 rehefa tsy andeha hifidy ianareo fidinareo numéro 1 rehefa tsy hifidy an'le olonareo nareo tongava mifidy amasy fa raha antsika miara manaiky an'izao tsindry zao antotsika mihinan tsy fihinantsika ato fa miteny aminareo zay mihinan tsy fihinantsika ato. Afakandro no nirasandreo amin'io zavatra io miandry ay tsy anara-dalàna reo miandry ay ho sambory reo ato anareo tsisy niteny ohatra nataondreo nanamotika an'io gymnasitsika io. Niandry any Afakandro faniditra prison vao tonga fanakanana n'io lalana io fanapahana n'io lalana io amin'ny endriny rehetra ka zay zavatra zay ho tonga ka miomana nareo efa tsy fanjakana tsony no misy eto na majanga na manerana na Madagasikara. Zao zavatra zao tazan'ny filoham-pirenena fa tsy te halala izy. Fiera ny filoham-pirenena antsika mizara vary amin'ny olo vahoaka sahirana tsy asa no zarainy fa vary tapagony gony raiky. Anga mavita niza anatin'ny 5 taona ve igny mavita atsika anatin'ny 5 taona ve vary zaraina Andriamanitra filoha igny. Andriamanitra may zavatra fotoana ny zarana ny vary iny nivoaka ny classement fa tsika firenena farany mahantra eran-tany ka ny fitenenana hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso diso Madagasikara tsy maintsy mijaly zay no zavatra misy iainatsika ary hiainatsika raha mbola ty fitondrana ty no mijoro. Tsy afabela atsika boka malagasy tsy miraharaha zany fiainatsika zany reo tsy miraharaha no avitsika fa ny posy reo no mamaika andreo. Tsy andeha lavitra atsika fa miverina ato anatin'ny fampelezan-kevitra manohy ny fampelezan-kevitra rehetrarehetra atsika amin'ny endriny rehetrarehetra ary tsisy olo maleo manakana atsika. Ianareo chef de zone rehetrarehetra miasa ataovinareo ny porte-à-porte aza manaiky intimidena zany no zavatra tadiavindreo tsy andeha hifidy tsika hataotra tsika mety amindreo zay zavatra izay ny fomba mety ampandaniandreo azy satria niaradia amindreo efa nohanindreo zany ny TGV zany ny voay tsy mihina namany fa reo mihina namany nohanindreo numéro 7 sy numéro 8 tsy afaka nanoya propagande aminay aty tsy azo anavanany zany. Isika rehetrarehetra zay matoky any député Afakandro fidionareo numéro 1 andaotsika hitolona ianareo rehetrarehetra zanaky mahajanga tsy ankanavaka tongava mifidy fidionareo numéro 1 zay no afatra petrako aminareo. Efa mandeha fisamborana io atsika tsy mipody afara mandana mifidy ary tsika raha efa mahita zavatra tsy mety teneninareo eo ny tsika fa manana huissier afaka misambotra andreo koa afaka misambotra n'olona tsy manara-dalàna zay miaradia amindreo. Zay angambany no afatra ambarako anareo voaka amin'ny majanga fa élection izy tia ady izy tia amin'ny tanànatsika ty eto fifaninanana tia miankina amin'ny tia no avy ny tanànatsika zay simba sy potika noho zao fitondrana izao. Sotrantsika rehetrarehetra zay nanaraka an'izay intervention zay.